kristianina ve nefa tsy tia vady fetiny renono dia sy mokotra manao izay mahafaly an'iny avokoa eny na hidada izay manao lava izay mahaory azy io aza mba miezaka manome izay tiany sy mahafaly ny fony e andro natokana ho azy kosa moko raha andro ao anatin'ny 570 dia mba tehany eo fitiavana ny vadiny ny lehilahy mandava-taona nefa ireo ray milaza ho kristianina dia tsy maniry ahafantatra izay sitrapon'Andriamanitra akory ny amin'ny tokony hitiavana ny vadiny izy ireo izay azo antoka fa mahafaly lavitra neny noho ny mofomamy na ny fanomezana lafo vidy. Ahoana ny voalazan'ny soratra masina voalohany indrindra dia pirofo fitiavana ataon'ny lehilahy ho an'ny vadiny ny fanajana azy ny tsy fampirafesana azy satria ny lehilahy na ny vehivavy dia vady iray no noforon'Andriamanitra ho azy ary nataon'Andriamanitra ho ampitateraka azy izany araka ny voasoratra hoe aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy ary ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy ary mampitandrina koa Andriamanitra ny amin'ny tsy tokony hampirafesana ny vady satria hoy izy hoe kotandremo ny fanahinareo ary aoka tsisy hamitaka ny vadiny fahatanorany. Tsy mahagaga velively raha jentilisa no mampirafy satria lalàna ao amin'izao tontolo izao izany fa mampatahotra ny ahazo ireo lehilahy kristianina mafana fo any am-piangonana nefa dia miarakaraka amin'ny samy mpivavaka ao ihany misakaizakaiza amin'ny mpiara-miasa nefa dia mahery hanao ny asan'Andriamanitra rehefa tonga ny alahady. Tandremo fa Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana na fitahina amin'ny asa soa ivelany. Manaraka izany ny lehilahy kristianina koa dia tokony haneo fitiavana sy fahalemem-panahy amin'ny vadiny tsy hamingavingy azy na hanapatipaty azy na ao atokantrano na himason'olona. Ny lehilahy kristianina dia natao hitsinjo ny vadiny amin'ny harerahana fa tsy hanankina samirery ny raharaha rehetra ao atokantrano amin'ny vadiny. Eny mety ho gaga ianao hoe miresaka izany ve ny tenin'Andriamanitra satria dia miresaka soamantsara nyzany ny Baiboly araka ny voalaza hoe manajany vavy tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy kokoa sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo. Firifiry moa ireo lehilahy milaza ho kristianina mahay mitory-teny manana andraikitra ambony ary mafana foana am-piangonana nefa mampahory ny vadiny tsy tohinina masika ary tsy maneho fitiavana. Ambony lavitra aza ny baikomen'Andriamanitra ny lehilahy amin'ny fomba tokony hitiavana ny vadiny satria hoy izy hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany mba hamonjy azy. Samy mahalala ny rehetra ny tsy famendrehan'ny olombelona sy ny faharatsiany ary ny fioaran'ny fitiavan'ny Kristy an'izany ka nanolorany aina ho an'ny mpanota dia aiza ho aiza n'izany ho ny fitiavandreo lehilahy kristianina ny vadiny. Eny mety tanteraka ny vadinao mety manana fahalemena goavana mihitsy azy izy saingy dia azo ampitahina amin'ny faharatsian'ny olombelona izay tsy nanakana ny fitiavan'i Jesosy Kristy azy ve izany. Izany hoe ny lehilahy dia didin'Andriamanitra hitiany vadiny amin'ny maha izy azy afony ainy sy hisolo vaika ho azy mihitsy aza raha ilainy izany. Firifiry ihany koa moa ireo lehilahy no tsy tohinina amin'ny vadiny sendra diso be sira ny laoka na tara ny sakafo na tsy voapirina kely ny trano dia efa tahaka ny inona ny fahatezerany sy ny fahasiahany. Fantaro fa raha kristianina ianao dia tsy azonao amahivanina izany satria fandikanana ny didin'Andriamanitra dia ny amin'ny tokony hitiavanao ny vadinao. Hoy mantsy ny voasoratra hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Marina fa manana fahefana amin'ny vavy ny lahy ary mpanapaka azy araka ny voasoratra koa hoe ary tiako ho fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy. Saingy tsy midika izany hoe mpandidy tokana na mpanao didiko fe lehibe ao tokantrano ny lehilahy satria ny lehilahy koa dia tapahin'i Kristy fa tahaka ny fanapahan'i Kristy ny fiangonany izany hoe tsy anterisetra fa ampitiavana sy ampahalemem-panahy no tokony hanapahan'ny lehilahy ny vadiny. Raha sendra manahirana na toe-javatra manakivy azy ny vehivavy dia adidin'ny lehilahy ny manontany azy izay mahazo azy sy mikarakara azy tahaka ny nataony Elikana ny vadiny raha ory sy malahelo fa tsy nanananaka ihany. Tantara izay hitanao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany. Araka izany raha kristianina ianao dia fantaro fa ny fampirafesana na inona antony sy endrika isehony ny fahasiahana amin'ny vady ny tsy firarahiana azy ny fanaovana teny marary sy ny fanaovana didiko fe lehibe ny fandrarana azy indrindra anao ny sitrapon'Andriamanitra dia halan'Andriamanitra
raha zanak'andriamanitra mivadinao dia matahora fa sary-piaro amin'ny zanany Andriamanitra. Napetra no tiavinao sy io karakarainao ny vadinao fa tsy ho ampijaliana akory. Noho izany fadio ary aza sainina akory ny hijoro fahavalon'Andriamanitra noho ny amin'ny zanany vavy. Aza tonoana ny vehivavy no mety hosodoka ny fanomezana indray andro sy ny fanehom-pitiavana mihoa-pampana ao anatin'ny tontolo andro ka mela ny fahadisoana ataon'ny lehilahy. Fa Andriamanitra tsy azo vazovazina hoy ny teniny fa izay fafin'ny olona no hojinjainy. Raha mikasika ny fonao ny fanamasina fa tsy tanteraka ny fitiavanao ny vadinao dia aza hodiana fanina fa mibeba. Ifony eo anatrehan'Andriamanitra ary aza verina intsony ireo fomba fitondra azy tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Menara amin'ny Kristy ilay tia ny fiangonana. Menara aminy ary mamaky ny teniny fa izy ampianatra anao ny amin'ny fomba hitiavanao ny vadinao na inona toetrany sy fahalemeny. Satria hoy izy, mianara ampiko fa mora fanahy sady tsy miavina am-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo.